tapitra ny fotoam-piasan'ny CSN ny komity manara-mason'ny fampiarana ny tondrozotra no marihana tamin'ny alalana lanonana moa izany androany maraina teny amin'ny panorama Andrainarivo teny. Isan'ny no marihany filohany zany ratsamangaika izany moa fa tsy ampy ny manana nentina nanatanterahana ny asan'izy ireo nandritra ny fotoam-piasany. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny asan'ny CSN ny komity manara-maso ny fampiarana ny tondrozotra. Lanonana izay natrehan'ireo manam-pahefana avy amin'ny tetezamita sy ny avy amin'ny Repoblika Fahaefatra teny amin'ny panorama Andrainarivo no nentina nanamarihan'izany io maraina io. Efa tafapetraka ankehitriny ny androm-panjakana ny Repoblika Fahaefatra dia ny lalam-pandrenana izany no entina hitondrana firenena malagasy araka ny nambaran'Andriamatoa Perry Rasolondraibe filohan'ity komity ity. Nisy ireo teboka tsy tanteraka noho ny antony maro ny nambaran'ity tompon'andraikitra ity. Notsehiviny ihany koa fa nisy ny olana ara-pitaovana sy ara-bola izay nisakana ny fanatanterahana amin'ny programa izay nikasain'izy ireo ho lavo rariny. Tratra kosa nefa nitanjona araka ny nambarany satria dia tanteraka ny fifidianana izay tandrina ny trantrarina voalohany. Ny hoe antsakany sy andavany dia arakaraky ny mijery azy ihany. Satria ny fikendren'ny tondrozotra moa dia nivoahana amin'ny krizy azoana manao fifidianana. Zay le izy. Ny hoe afapo zay tsy dia tena afapolo zay amin'ny hoe tokony nataonay satria zay nanao planina raitra dia raitra anatanterahana zavatra nefa ny hoenty manana tsy nisy. Zay zany no raha hoe afapo dia tena tsy hoaraka an'izay le izy satria ny hoe budget de fonctionnement tsy nisy zany fa zéro. Ny indemnité kely arak'izay mety ho tratra dia ny finiavana be dia be fa ny zavatra nitanterahana ny hoe isaoran'Andriamanitra fa tsy nisy fanolanana goavana teto afaka natanteraka fifidianana izay amin'izao fotoana izao zay toa hoe eken'ny rehetra le izy. No mafisan'ity komity ity ihany koa fa tsy maintsy hisy ny fampidiniana amin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny Repoblika Fahaefatra entina indrindra nohizana ny ezaka efa vita nandritra ny tetezamita eny hatramin'ireo teboka izay tsy voatotosana nandritra ny tetezamita.